Araka ny hitanareo moa zany a, manerika ny orana io lalana aty aorianan'ny Ambatomanga moa izy ity dia amin'ny 3:30 zao mitsaivana kely andeha andevona ny tovovavy anankiray Romana izay dia mbola taraiky eto satria ny orana avy a, lalana tena ratsy be a. Ao zao nisy mibilisatra ery aloha ery dia tsy maintsy miandry toro miala tsiny amin'ny sara fa dia orana mahatonga an'io. Somary sarotsarotra ny lalana ho amin'ny fanaterana ny anikarery manana ty amin'ny tanindrazany. Eto Ambotsimeloka avy ety Ambatomanga zao dia sahirana hatramin'ny fiara tsy mataho-dalana ny orana raha teo mijojo. Dia mijojo malama zany lalana amin'ny ankapobeny. Rehefa afaka kely any Ambatomanga dia nahita isika fa dia niaratsy ny lalana ary sarotsarotra ho antsika mihitsy ny nandeha tao anatin'izay. Tanareo eo ambony eo. Io mibloqué ny lalana io tomobila menamena io. Mazda io dia safizana reto tomobila rehetrarehetra reto lasa bloqué daholo io. Ka miandry an'io saika miandry io zany dia zay vao mandeha midiny daholo fa corbière moa efa lasa aloha. Fa zay mahatonga ny reto tomobily reto voatery miandry daholo. Telo zany lalana mankaty Amatasoa raha dinihana. Ray avy aty Ambatomanga, ny ray Manjakandriana makao Lenvily Kavanana dia ray ery Ambatolaona. Fa ty safidianana ty dia le Ambatomanga le mitsofoka Ambohimalaza. Zay fa tsy tazana intsony fa vao maika koa avy ny orana. Tahaka ny fomba ty zao fiara tsy mataho-dalana zao ty tazantsika ty izay miala ao anatin'ny fotaka mandrevo dia sarotsarotra aminy zany miala aloha zany tafehitsika ao anaty any na dia fiara tsy mataho-dalana efa asiana karazana passerella kely zany. Zay zany zao vao tafavoaka nandeha niembotra ny fiara 4x4 dia andeha indray zany androso ihany aloha amin'izao fotoana zao. Raha mametraka fanontaniana angamba ianareo hoe naninona ianareo no nisafidy taty dia misy lalana telo moa zany iazo any Andranobiby Mantasoa dia eo zany ny avy any Manjakandriana dia ny avy ary Ambatolaona ihany koa. Saingy ireo toerana roa ireo ihany koa dia misy fahasarotana ihany koa ny lalana zany amin'ny ankapobeny. Mbola lavidavitra efatra amin'ny 7 ora maraina no niala tao tamin'ny 7 ora maraina no niala tany tokantrano niandrasana ny razana dia rehefa avy eo niazo ny tany amin'ny trano fiangonana dia tamin'ny 10 ora sasany niala tao am-piangonana dia izao zay zany aloha no fipetrany tafavoaka zany aloha ny fiara tsy mataho-dalana. Ny moto ihany koa no afaka mifamezivezy indray koa zany aloha hatreto dia ny Kubota ao anatin'izay dia ny fiara moa mbola maro dia maro ao dia ny fanapahan-kevitra amin'izao dia ny hoe ny fiara madinidinika toy zany mitarika ny fiara lehibebe raha ohatra izay no mety ho vahaolana. Saingy mbola ao anatin'ny sarotra tanteraka zany tsika aloha amin'izao fotoana izao latsaka 7 minitra ny amin'ny 4 ora tolakandro zany hoe mbola tsy misasaka ny lalana aloha hatreto fa mbola ny ampahan-dalana ihany no vita fa dia mbola lavidavitra kely ny lalana ho alentsika zany. Zao zareo tena akory atao fa voatery miverina zay satria tena ratsy be ny lalana. Fomba ty zany Sotra ny anaran'ny vadiny sy izay tokoa ary ny fianakaviana manodidina.
Dia pos yang diambil ingin tim satu menerima percakapan dengan pengurusan. Di sistem nasional baru tim pakastan saya di Mexico ipetaka hampir Canada itu di sana itu ya ini karena tim suci mana nafasan saya itu nalasan dalam saya dan cara-cara saya ini inisiatifnya masih sulit dinambarnya desentemnya saya itu anak punya itu mana saya yang fungsi nambaran nafasan dalam kita nawazi misal kita kereta radio ini nafyan saya kami nanti setumpuk namaran kita ada macam tumpnya dan sotas kita ini nancanga apalagi ulang firma de apalagi satu itu yang bawa ke kalau ini kita fikirin ana fikirin milala cikina apa coba belum jangan lalan ini mulai kalau kita metode keluar mutajo kasih selesai dan musuh cika de lara kempon kan yang pertama adalah tentang bunyi yang sekarang zaman sistem mereka ada tetap sementara rakyat tanda senang yang ada dia bandar ini urana yang larana airan malah kita urana disebut buahnya latin dalam pendidikan dalam itu sana nanti untuk kali urana yang tua saja ini antara am kawal kali bang mundo na sewa ikon sutera na itu ai sutena de pirana kadina ona punya la yer tu paulina ya tuga temena ka yaran tutunya haka sana de dan tutando tunga soa kali ikon sutera na temena ka tua ara tentende tu yang kadina tu sila komat ta punya santana ne dia maka kita kama katil ngira untuk kita fakwa bunadon ya haka kan tutu Tampuan kau, bagaimana mana apa, mana katakan selama, mana kana kabina, lagi sedang terus untuk menakajang, ditunggu mana atau kerakan lagi, anjir nan mati, hari ane gunakan. Jadi, kau makasih kata tumpulama katil lagi kubajang, karena di narekon kala kalambula pada kala kala tiapan macam itu bunadeu, lagi tiada bangsa kaniban, yang kena kita mau mendeli. Konsultin jangan cuma tua yang cara yang mana na. Jika kau nak kerja nak kahwin, kau nak kerja ramun, ya lisandi nak nak kerja nak kahwin, ante finasi yang mereka sampai perlu itu, ada kan kerja nak kahwin temu dia, tapi jangan perlu ini, bertemu yang raya, sejarah yang kanti, kerja sifat ini, misalnya, kita senya, sampai kita sekarang sekarang, saya dia nak kerja. Kenken de pena kina tupa bakula bakali kula bakenya banyak manusia di bawah kumai di bawah pun dunia ini nampak tu semua sal ayo terus lana rewang baca apa nampuan tu semua sal jadi nak boleh dia nampak tuan kena teraya kita kata kena kena tupa dong jangan rasa nak baca kita mesti orang ayu ya jawa istemparah ni kalau jadi mah protestan itu dia itu konfrontan anda dengan mereka itu tu selama kita tadi itu
Deus avaciu mateza anjara luvacita mandragiza Mahina biso ra outra itu nani macam seperti itu itu difatin Natu da lore fa kon ka. Natu da le fa kon. dia mantap mamita kam toerana ialany nofo ikaray manana sasatra iandrasana amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty sotratsika rehetra izay nanjoina naraka ny fampitana amin'ny vantana eto ny tambazotra sosialy dia sorana bebe isika tamin'ny enora sasany no miainga tany atondrano ny azo analasora tonga tamin'ny sivy teny Andohalo teo amin'ny tamin'ny raiky amby folo rasasany teo no niala teny Andohalo ary tamin'izao amin'ny fito latsaka faefany zao no natongavana teto Andranoben'ny Mitasoa ratsy ny lalana sarotra namotaka ary maromaro tamin'ny fiara no tsy afaka tevoteny namonjy fidina ny tontolo isorana nefa ny finiavana sy ny ezaka lehibe izay nataontsika rehetra tao anatin'izay lafiny izay makasitraka amin'ny anarany fianakaviam-be ny Konoproprea ny radio Atsiva sy izay miara-miasa rehetra ny fianakaviana ny fiaraha-manana dia misotra makasitraka makatelina tsika rehetra tamin'ny fankahirezana ny fidododoana ny fiaraha-miona ary hatramin'izao fametrahana azy eto an-toerana izao dia makasitraka antsika rehetra